tonga sondraitsika toko lasy toko vavy atao anatin'ny fanarana arena sarodidin'ny fahasalamana miaraba anao mpijery miaraba ihany koa ny vahiny izay nasaina mo dia docteur Mamy indraikitra ny clinique chirurgicale eny Tanjombato miaraba anao tompoko. Miaraba indrindra tompoko. Ya efa dingana maromaro no niresantsika tany aloha tany tamin'ireo fanarana telo ny sesy docteur mikasika nyity homamiadana ity fa amin'izao fotoana izao isika dia ny homamiadana mahazo ny vozon'ny tramonjanaka indray no entsika ho an'ny mijery antsika satria dia matetiky tranga ihany koa izy ity. Inona no azo atolotra ho an'ny mijery azy? Anisany ireo fivotosana zay na mampatahotra ndray hoe matetika mivadika cancer ny fivotosany vozon'ny tramonjanaka. Io zany no anisan'ny mitana ny laharana voalohany miaraka aminay le cancerny nono izay voalaza tany aloha dia ity vozon'ny tramonjanaka sy ny cancer nono tony zany no lay cancer matetika hita amin'ny olona. Ka horesantsika amin'izay ndray zany hoe inona ny tokony fitandremana zay ho ataon'ny olona amin'ity homamiadana na cancer ny vozon'ny tramonjanaka ity katra. Voalohany aloha tamin'ny asan'ny manampahaizana rehetra ny akabeazana dia ny afantatra zany fa ilay virus n'le papilloma virus zany no tena anisan'ny mitarika ny fivadian'ilay sela kely ao amin'ny vozon'ny tramonjanaka hivadika cancer. Ka noho izany dia manentana atsika tovavy zany hoe hanao ny vaccine ny papilloma virus zay matetika efa misy eto Madagasikara zay mba ialana amin'izay lay fahavoazana amin'izay papilloma virus zay zany. Dia zany no fanentanana voalohany. Fa faharoa dia hoe raha vao misy zavatra mampiayay amin'ny fikorotanan'ny fotoana ny règle dia manentana antsika ihany koa zany za ho an'ny tovovavy indrindrandrindra raha ny vehivavy efa taorianan'ny fitsaran'ny fadimbolana no misy fadimbolana tapoka mandeha dia ireny lay fambara zay tena lehibe hanatonana dokotera aingana. Ny antony araka ny tenentsika teo hoe ny aretin'ny cancer na ny aretin'ny homamiadana raha vao tsabo aloha ka mbola tsy nifindra tany amin'ny toerana hafa izy dia ambony ny taham-pahavelomana ho atsika marary. Dia manentana trano zany hoe le teo zany le fanaovana vaccine. Fa faharoa lay hoe raha vao misy fikorotanana ny fadimbolana ary na ohatra hoe efa nijanona ny fadimbolana ho an'ny olona vehivavy eo amin'ny 7 taona na 7 taona eo ka nisy fotoana ny tranga indray dia manantona dokotera aingakaingana. Misy ihany koa ny sasany hoe eny anelanelany fadimbolana eny efa olona normal zany izy na hoe efa tsy misy fadimbolana kanefa rehefa nanao fiarahana amin'ny vatiny dia misy raha mandeha dia iny ihany koa ny fambara zay amantarana an'izay aretin'izay. Ilaina no mamantatra anazy meloha. Dia misy ihany koa ilay hoe na dia mbola tsy maninona ary ianao zany hoe mbola sady tsisy an'izay le teniko teo zay dia tsara ihany koa le manao fizahana amin'ny vozon'ny tramonjanaka lay fitenin'ny dokotera azy hoe manao an'ilay IVA zany hoe jerena eny amin'ny tobim-pahasalamana ny vozon'ny tramonjanaka jeren'ny dokotera zay manampahaizana manokana an'izany dia hijerena ny fivoatrany ilay col tsy hoe isan'andro san'andro fa mba hoe isa-taona ho an'ireo vehivavy efa mihoatra ny 7 taona. Aty alohan'izay nefa tsy mampanina koa satria ny aretin'ny vozon'ny tramonjanaka dia misy efa tonga aty aloha aty amin'ny mbola tanora ny vehivavy. Dia ny anjaran'ny échographiste indray ao anatin'ilay aretin'ny vozon'ny tramonjanaka zany aorinan'ilay fahitanan'ilay hoe IVA teo zany na misy aretina hafa le olona dia hita mamaritra zany le échographie ny hoe misy fivotosana eo amin'ny vozon'ny tramonjanaka dia mety hoe efa mifindra makeo amin'ny taova manodidina ohatra ny vesy na ohatra ny tsinay aty amin'ny fikakazana na hoe tsinaim-body dia na ohatra hoe efa misy koa ny atody tarimo manodidina an'ireo io le tramonjanaka io ohatra ny any amin'ny partie iliaka na sanatria efa miparitaka nakany amin'ny aty na
oatra na any amin'ny toerana hafa ohatrany hoe tsinay de izay famaritana ny fixahan'ilay cancer zay zany a no ilaina ihany koa mba ahafahana mandray antanana an'ilay fomba miadana ny vozon'ny tranonjanaka fa ny anentanana de meloa zany hoe tokony hiezaka isika rehetra mba hitily mialoha ilay vozon'ny tranonjanaka fanaovana mialoha ilay vaksiny ary raha sanatrika misy toebatana na signe aseho an'ny vatanao layle hoe fikorotanan'ny fotoana na hoe efa nijanona fadimbolana ka mandehanay le fadimbolana dia manentana anao anantona ny tompo-pahasalamana anantona ny dokotera akaiky anao indrindra sotra indrindra tompo ia mankasitraka anao dokotera inona sy antenaina fa dia tsy ho rarakilo ambiandomo zany torohevitra na fanazavana makasika an'izay hoe fanatsarana ny fahasalamana amin'ny ankapobeny amin'ity tontolon'ny omamiadina zay nentinao tia fa dia samy mahazo ny anjara tandrefiny azy moa ny tsirairay satria sambatra ny salama ary ny fahasalamana ihany koa no voaloakarena izay ihany koa moa no fandaratsika hoe arena sarobidy ny fahasalamana fa dia mankasitraka dokotera izay no manakatona ny fiarahantsika dia izay ihany koa zany no entiko anakatonana ny fiarahantsika ary tapitra atreo angonga mana izay loha hevitra mikasika ny dibomamiadana ity fa dia loha hevitra hafa no entsika amin'ny manaraka mametraka ny manapitafa sy marapiresaka ho atsika mijery rehetra sotra tompoko